mahazo toerantsika riavana aloha saotra n'Andriamanitra lehibe tsika tonga eto amin'izao kianja masina izao amin'ity alahady faha 20 volana oktobra ity izay fanateram-bokatra ho an'ny sampana chorale eto amin'ny san'ny FPMM Ziona ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina andehantsika hideran'ilay Tompo aleluia. Andehantsika hideran'ilay tompontsika amin'ny famakiantsika ny boky ny Salamo faha 470 andiny voalohany ka hatramin'ny faha 4. Psaume numéro 96 verset 1 à 4 ary aorinan'izay ny hira feo mamantonalina. Hitsangantsika hanome voninahitra ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny rehefa hitatsika.
mira frambava ho an' Jehova, mira ho an' Jehova ary tany rehetra. Mira ho an' Jehova, misora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagaga nataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho terana indrindra, sady matahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Amen. Maneno tokoa ny feon'ny lakolosy any an-danitra, miantso atsika mova maheno zaho sy anao amin'izany feon-dakolosy izany. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, sotranao indrindra izay mideranao mankalazanao manome voninahitra ny anaranao. Tonga eto amin'izao kianja masinao izao satria andronao androany. Misotranao indrindra Jesosy ny fitantananao sy ny fivimbinanao, ny fikarakaranao an'ny isam-pianakaviana sy ny isam-batan'olona, ka mbola velonaina hatrampamonjena, nomenao ny fofonaina mahavelona, mariky ny fitiavanao faratampony, tsy azo faritana, tsy azo soritana, ary tsy voavidy vola mankarena. Manome voninahitra ny anaranao izay Jesosy amin'ity andro an'ity, mideranao, mitsokanao, mioby anao, mankalaza anao, satria fanateram-bokatra ho an'ireto sampana tokopira antsanizona famonjena eto amin'izao sany FPMM zona izao amin'ity andro an'ity. Ary izay tsiraray avy Jesosy manatrika eto, mitsoka anao, mioby anao, manome voninahitra ny anaranao. Ka na dia tsy tahaka ny fomban'ireo anjely, tsy mitovy amin'ny fomban'ireo olonao masina any an-danitra, raiso ny fanomezam-boninahitra izay tolotrainao fa vokatry ny fonay manao hoe: masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazoto toerantsika tompoko, mialoha ny sitrapon'Andriamanitra, andeha ho voatesintsika ny hira ampela-tananao.
Eny avy aminao tokoa zao tombonandro izay ka misaotra andao raio koa ity atoko manolo tena fa vononoana eny raisokanjakao manomboka izao ka ombandrakizay endrikoterai natokora ianao satria ny fahasoavanao no natoizao ay ka ihirao ty tratra ny antsoantso ny anaranao ka idenao azandratravo tiavo ny vonindraitra koa ity atoko manolo tena fa vononoana eny raisokanjakao manomboka izao ka ombandrakizay ka ihirao ty tratra ny antsoantso ny anaranao ka idenao azandratravo tiavo ny vonindraitra endrikoterai natokora ianao satria ny fahasoavanao no natozao ay ka ihirao ty tratra ny antsoantso ny anaranao ka idenao azandratravo tiavo ny vonindraitra ka ihirao ty tratra ny antsoantso ny anaranao ka idenao azandratravo tiavo ny vonindraitra ela tanandao ny fiainako zany no mitondrantsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Ezekela. Ezekela toko fahavalo ambin'ny folo. Ézéchiel chapitre 18 verset 32. Ézéchiel chapitre 18 verset 32. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo, koa mibebay anareo mba ho velona. Tsika tsiraray avy dia tsy mahafantatra ny ora izay andozantsika ty tany ty. Kanefa itsika tsiraray ihany koa no mahafantatra sahady hoe aiza no hisy atsika
rehefa hiala eto amin'ity tany ity. Tsy misy ny surprise fa izay afafin'ny olona ihany no jinjainy. Androany ny tompo dia miteny amiko sy miteny aminao hoe mibebay ianareo mba ho velona. Tsy ny fahamarinako na ny fahamarinanao mbola nahavelonainantsika tsiraray avy amin'ity andro ity, fa mbola ny famindrapon'i Jesosy. Kanefa aza rarotina ny famindrapon'i Jesosy, sao dia eo amin'ny fotoana anotantsika no tonga sahady lay mpapakatra. Andiniantsika izany sitrapon'Andriamanitra izany satria samy tsy tanteraka izao sy ianao. Anderesika, ody ao amin'ny tompo, ody ao. Ambascial de vulcatizani zuni Cabelo mama pesa pesa chano pecha kwanao Leoni nifteta kamtanya kalemaya kachambuni Aria lamfiaina zuma mira chasfava Rufcha voltama vensi sana velan fautana Ultima ventena que farera casmai Ajamni mas quasa muvorak Chinezoni auzabana Sinaita niara fanchki academicuti Fulna techabasya de vulcati zanni zuni Cabelo mama pesa pesa chano pecha kwana Teta kamtanya kalumaya kachambuni Aria namtena tsumamira chasfava Rupcha vultama vensi sana velam fautana Utina vintena que farera kasmai Ajami mas quasa muvorak Chinezun fazambana Sina italiara tufanchki akadenkuti Amantanatani fona tua vanjaririri nelo satana Atunkia samboli verna tonat kwijai Fani esna bitalu favoro cantara tunya savana Aitaklalala tsara zamakanya mrai Asitsaina renlamba kurigalu sfera panantariva Sete yerkiana witsunya fefale satfai Fefizana remanatini kalanwan ifenasiva Yansuan sembulatara recha udiamzai Sinawang nirafuna warasuk Tesofe fatunga saina Matulurun tana nore sapavizana re Mi falara tukaras non satsi matfua manaina Oshaya we favotuna tana na jafpe Sinawang nirafuna warasuk Tesofe fatunga saina Matulurun tana nore sapavizana re Mi falara tukaras non satsi matfua manaina Oshaya we favotuna tana na jafpe
Tsangantsika hivavaka hitondra ny tenantsika eo anatrehan'i Jesosy. Jesosy malalo, raha ny adalanay sy ny fahotanay tsiraray avy dia any amin'ny afo be tokoa ny no anatonon'ny satananay sy ny devoly fahavalo. Fa soa ihany fa teo ny teninao ny sitraponao, mbola mampatsiahanay sy mitonanay tsiraray avy, ny mba hibebanay satria olona mpanota izahay. Araka ny teninao hoe vao mihiratra ny masoandron'Andriamanitra dia manota foana ny zanak'olombelona. Ary ao anatin'ny fisainanay sy ao anatin'ny fonay ao dia maro ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Araka ny teninao hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako. Mifony, mibaboka, mivalo, mandadilady manoloana ny fahalebiazanao Jesosy. Mamindrafo aminay tsiraray avy ka mamela ny ilokay. Sasa madio izay mba ho afa-pahotana ary diovy izay mba ho afa-keloka. Satria taminao dia taminao ny nanotanay ary ny ratsy indrindra teo anatrehanao nefa nitanterahanay. Mba ho marina ianao raha miteny ary tsy manatsiny ianao raha mitsara. Aza vela andalo fotsiny aminay tsiraray avy Jesosy ny rahanao nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Fa ataovy tsapanay isa-tsegondra ilay teninao mamanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo ka izany nampaharetako ny famindrapoko aminareo. Efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very. Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta no anarany. Sambatra izay Jesosy manana anao. Faly izay satria izay ny maha-Andriamanitra anao. Jesosy malalo, saizay hiteny sy hanambara tahaka ny Davida anao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ao. Ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina. Nateraky Maria Virjina, nijalana napaka Pôntsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matsika ny alevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, nipetraka teo ankovanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any aviany tsara ny velona sy ny matsy. Mino ny fanahy masina ao, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny matsy, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Noho ny famindrapon'i Jesosy atolony atsika, andehantsika hisaotra ny tompo. Mahazo toerantsika tompoko, raha eo misaotra.
sotra jesosy ny amin'ny famindraponao mankasitraka amin'ny famelan-keloka izay natolotrao ho anao ny tera sy ny azy ary ny voninahitra mandrakizay aleloia amen mahazo toerantsika mangataka ny tompon'andraikitra ilaza ny rarahan'ny fiangonana dia faly miarabantsika riavana tratra n'izao alahady fahenina ambin'ny folo ny volana oktobra izao toy izao ny vaovao-piangonantsika ny fotoam-pivavahana amin'ny heriny dia rahantsika amin'ny Zoom izany dia manomboka amin'ny folora maraina anjaran'ny sampana SLK ny manao ny vavaka sy ny vakiteny ho an'ny sekoly alahady ny fianarana sekoly alahady dia isaky ny asabotsy koa entanina isika ray aman-dreny mba hikonekta mba hahafahan'ny zanatsika manaraka ny fianarana ny ankizy madinika dia manomboka amin'ny 10 ora sy amin'ny 1:30 ora ho an'ireo zokonjokony kosa dia ny mpampianatra no mandefa amintsika ny ora fianaran'izy ireo entanina koa isika mba hitaona ny manodidina antsika mba hampianatra koa ny zanany a sekoly alahady misaotra tompoko ho antsika mpianakavy ny finoana ny vatsim-panahintsika dia isa maraina manomboka amin'ny 9 ora ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy ho antsika izay tsy afaka miaino mivantana izany dia afaka miaino azy ao amin'ny YouTube entanina koa isika mba hanatrika ny fotoam-bavaka isaky ny alarobia sy ny zoma manomboka ny amin'ny 9:10 alim-bavaka io ny vakitenitsika androany dia manomboka ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko 12 dia toy izay ny vaovao-piangonantsika dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany makasitraka ny banaon'ny fiangonana nanambarantsika ny asan'Andriamanitra fanamariana fotsiny amin'ny alahady heriny an'iotsika dia amin'ny 10 ora no manomboka ny fanompoam-pivavahana fa miainga avy any amin'ny Île de la Réunion ny fanompoam-pivavahana satria raha sitrapon'Andriamanitra dia hiainga amin'ny zoma izay mivady andeha hitododoan'ny Île de la Réunion hanao ny consécration pastorale sy ny installation pastorale any pasteur Barbier Christina noho izany dia manaraka mivantanytsika amin'ny alalan'ny Zoom amin'ny 10 ora maraina hitondra mavaka izany mpanompon'Andriamanitra izany ny alahady 17 ny volana oktobra kosa dia fanokanana mpiandry ho tanterahana any amin'ny Île de la Réunion ihany fa manomboka kosa amin'ny 1:30 ora atoandro ny fanompoam-pivavahana satria misy ny fiovan'ny orantsika zao hiditra ny heure diverstsika ny dikan'izany dia 3 heures de décalage dia amin'ny 1:30 ora indray no hanomboka ny fanompoam-pivavahana miainga avy any Île de la Réunion ihany ary manaraka par Zoom ihantsika ahafahantsika miara-miombom-bavaka sy miombo-po amam-panahy amin'ireo fiangonana miaraka amintsika amin'ny Île de la Réunion ny voalohan'ny volana novambra dia miverina amin'ny laoniny ny fanompoam-pivavahana manomboka amin'ny 10 ora maraina fa amin'ny Zoom ihany ny vatsim-panaraka ny voalaza dia manomboka amin'ny 9 ora maraina manomboka ny latsinainy ka hatramin'ny sabotsy ny alahady dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa manomboka tamin'ity andro an'ity dia misy koa ny vatsim-panahy fa raha tsika indray amin'ny radio bitsika mikonekta fotsiny tsika tapetsika ao amin'ny Google tapeo radio bitsika dia misy amin'ny 9 maraina amin'ny 2 atoandro ary amin'ny 9 ora hariva ny dikan'izany dia voky ny fanahintsika latsinainy ka hatramin'ny alahady ka inona indray andeha hody ao an-dapan'indray izay rehetra voalaza dia voninahitr'Andriamanitra irery ihany isika kosa hitombo finoana sy tanjaka eo anatrehan'ny tompo mialohan'ny andrenesantsika sady ny tantara ho an'ny ankizy misy koa nefa ho an'ny olon-dehibe andeha aloha hanao ny hira il n'y a vraiment personne comme Jésus.
qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce moment qu'on a pour tes enfants. Que tes enfants, Seigneur, puissent entendre parler de toi davantage, te connaître mieux. Et que seule ta volonté, Seigneur, soit partagée, qu'on puisse l'appliquer dans chaque jour de notre vie. Et qu'on soit, Seigneur, vraiment des lumières partout où nous allons. Que nous puissions, Seigneur, vraiment resplendir de ta gloire à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, Seigneur. Merci Jésus. Amen. L'histoire d'aujourd'hui des enfants s'intitule « Attendre patiemment la réponse de Dieu ». Il y a quelques années, un monsieur habitait chez un pasteur. Et chaque vendredi, il y avait du coup un clochard, un SDF, qui venait le voir et qui lui demandait de lui préparer un sandwich, parce qu'il avait faim. Et c'est ainsi donc, parmi donc tous ces vendredis, l'homme commence à sonner à la porte et c'est ce monsieur qui a vécu cette histoire qui l'a reçu. Suite à sa demande donc, le monsieur est allé trouver l'épouse du pasteur pour lui faire part de son souhait. Alors, la femme du pasteur était fortement occupée au
donc de messager, il a trouvé le temps de préparation extrêmement long. Alors il est parti voir le monsieur qui était SDF pour lui demander, donc désolé, parce qu'il fallait attendre un petit peu. Et le SDF lui a répondu, ce n'est pas un problème. Au contraire, car plus le temps est long, meilleur le sandwich sera. Alors, la personne qui a servi de messager était sidérée de sa réponse. Et il s'est dit, pourquoi étais-je toujours si pressé ? Cet homme ne travaillait pas, il n'était pas dans le tourbillon de la vie, et finalement, tout ce qu'il avait à faire, c'était simplement d'attendre. Souvent, les enfants, trop rapidement, nous voulons régler les choses à court terme, faire toutes les choses de manière rapide, vite, pensant que si on va aller plus vite, si nous recevons plus vite, alors nous allons faire cesser tous les désagréments immédiats. Pourtant, nous oublions parfois que Dieu poursuit un objectif merveilleux. Ce que Dieu veut, c'est nous faire grandir à travers l'attente, à travers parfois la difficulté, pour pouvoir forger notre cœur et notre caractère. Dans l'épître de Jacques, il est écrit, Jacques chapitre 1, verset 4, au nom de Jésus. « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Amen. Rappelons donc les enfants que quand nous faisons face à des problèmes, des difficultés ou simplement des choses qui demandent de la patience, Dieu permet cela pour que nous puissions être forgés, être transformés. Et Dieu ne nous laisse pas tout seuls à attendre, mais il est toujours à nos côtés et il est prêt à nous secourir si l'épreuve est au-dessus de nos forces. Prions. Seigneur Jésus-Christ, il est vrai que parfois on est impatient. On est impatient de recevoir telle ou telle chose. Et ça nous arrive même nous en tant qu'enfants, on est pressé par exemple que notre anniversaire arrive parce qu'on va voir vite les cadeaux. Et pourtant, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, tu nous apprends à patienter. Par exemple, on doit faire la queue. En ce moment, pour les adultes, c'est faire la queue aux stations d'essence. Ce que tu nous demandes vraiment, Seigneur, c'est de patienter parce que ce que tu nous prépares, Seigneur, c'est bien plus que la simple attente. Et nous croyons, Seigneur, que chacun de tes enfants aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, va apprendre à patienter, même dans l'épreuve, Seigneur, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et nous savons, Seigneur, que plus ça prend du temps, mieux finalement le cadeau et ce que tu nous prépares, Seigneur, est meilleur. Je te prie, Seigneur, d'apprendre au petit cœur de tes enfants vraiment la patience dès leur plus jeune âge, pour que quand ils seront grands, Seigneur, ils soient des adultes accomplis, des chrétiens accomplis et remplis de patience, Seigneur, parce que ta parole dit que l'amour est patient. Et toi, Seigneur, tu es amour, alors nous apprenons, Seigneur, de toi et de ton caractère. Que les parents aussi, Seigneur, puissent faire preuve de patience à l'égard des enfants, et que les enfants aussi puissent faire preuve de patience à l'égard de leurs parents, afin que chacun, Seigneur, puisse vivre pleinement le plan merveilleux que tu as prévu pour chacun d'entre eux. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Tonga satsika amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra isesy izay alohavan'ny vavaka, mialohan'izany andeha aloha vetsotsika ny hira raha mbola velona.
vavaka sika tompo sotranao zay andriamanitra rainay a fa mbola nitatanao diana tsirairay avy reto todosoa somatsara eto amin'ny trano fiangonanao hiaraka hivavaka eto eny jesosy misy ireo namanay nangetahetana ho avy teto amin'ity toeran'ity androany a nefa ny betsaka ny zavatra misakana tsy nahatongavany teto taio amin'ny fanahy masinao izy ireny tsy tonga teto a fa ondrinao reny jesosy fonanay aminao ny zavatra tsy nety rehetra izay nataonay teo anatrehanao mamerahanay jesosy ankehitriny ary raha tonga ny fotoana hamakina ny teninao dia tafio ny fanahy masinao ireo mpanomponao izay hamaky ny teninao tsirairay avy mba tsy misy latsaka ny teny teneniny a ny teny hovakiny ary iraikitra tanteraka ty anatin'ny fonay rehetrarehetra ty mba tsy handalo fotsiny any satria teninao zany jesosy zany vavaka zany a dia apetraka hifena eo ampelantananao sora tompo amen. Nous allons lire Psaume 32, versets 8 à 11. Psaume 32, versets 8 à 11. Salam, ruam telpul, andin faval, kachamrekam bin ful. Psaume 32, versets 8 à 11. Au nom de Jésus. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dans les parts, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Nous allons continuer la lecture de la Bible selon Jean. Jean chapitre 14, versets 1 à 7. Jean chapitre 14, versets 1 à 7. Au nom de Jésus. Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin ?» Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. » Nous allons terminer la lecture de la Bible selon Hébreux. Hébreux chapitre 9, versets 6 à 12. Hébreux chapitre 9, versets 6 à 12. Au nom de Jésus. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce, une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait, sur le plan de la conscience, celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives du corps, c'étaient des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Amen. Remasno.
Vasi famarinana, fantenao famarinana. Amen. Amen. Andresantsika ny vaovao mahafaly ny tenin'Andriamanitra izay ahafahantsika hamakivaky ny herinandro izay ho diavintsika tsirairay avy manomboka amin'ity andro an'io ity. Mialohan'ny hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra, hitondra ny tenin'Andriamanitra dia andeha ho tanterahantsika ny hira révélation. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God, He is wonderful. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God is wonderful. Praises be to the King of Kings and the Lord our God. He is wonderful. Oh, praises be to the Kings of Kings and the Lord our God.
ilay Andriamanitra ray ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo ilay tenintsika amin'ny fitiavana mandrakizay. Ivero ny fiafaran'ny lalanao. Izay no hevitra ambanitsika moa amin'ity andro ity anatin'ny perikopa izay banjintsika manao ny fetana ny Tompo antsika tsirairay avy amin'ity vokatry ny korala antsany izy io na famonjena ity. Rehefa mandeha fiara kozitsika dia indraindray mahita soratra hoe voie sans issue. Izany hoe lalana tsy misy fiafarana na maromarina koa lalana izay tsy azo ale satria misy tsy misy izay atao hoe ipoirana zany na atao hoe tonga amina tanàna hafa ianao fa avy hatrany dia tran'olona io na tamboho. Kanefa matetika na indraindray dia misy olona te handeha foana na efa mivoasoratra zao hoe voie sans issue hoe ahoana no tena fitrangany ihany dia mandeha tonga tena tsisy lalana marina tia tsisy ipoirana marina tia ilalan'ity kanefa dia efa mazava be ny soratra hoe voie sans issue. Vao mahita n'iny zany mpamily fiara dia miverin'aingana izy raha ohatra ka tena mieritreritra sy mandinika lalina fa tsy manohy hatrany ny diany any amin'tsizy. Nefa misy ny mandeha atao hoe à l'aventure ny fitenenana dia mbola mitohy ihany lalany ary tahaka zany koa ny mety ho lalam-piainantsika tsirairay avy. Efa misy soratra mazava apetraky ny Tompo atsatsika sy eo am-panahintsika hoe aza mandeha amin'ny lalana iny ianao fa lalana ratsy iny anefany dia mbola misisika ny zanak'olombelona araka lazain'ny Tompo hoe mikodana ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka betsaka ny mandeha any fa eto kosa lalana izay miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka dia vitsy ny mahita azy. Lalam-piainantsika amin'ny lafiny rehetra izay miainga amin'ny ara-panahy dia eo tokoa no miorina ary ny fanahintsika izay mila mitondra ny fiainantsika manontolo amin'ny maha-kristianantsika no tokony hifandray antsika ary amin'ilay fanahy masin'Andriamanitra. Rehefa mihaino tsara n'ilay fitarian'ny fanahy masin'Andriamanitra antsika dia azo antoka fa mandeha amin'ny lalana tena izy isika satria efa voafaritra mazava tsara, efa omen'Andriamanitra tsara lalana, efa tracé ozy ny fitenena lalana izay tokony andehanantsika mankany amin'ny lampavonan'Andriamanitra iray raha tea ahita marina an'Andriamanitra isika amin'izany. Ny Salamo 130 dia manambara araka izay novonankitsika teo fa hoy ny voasoratra amin'ny andininy 9 amin'ny anaran'ny Tompo hoe hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao aho. Izany hoe Andriamanitra zany mampianatra antsika mihitsiny hoe ity lalana ka izory, izao lalana ka andehano. Aza mandeha amin'ny lalana ohatran'izao anao fa ity lalana izay mahitsy ary masaka. Izay lalana madio sy mahitsy sy masaka iny andehanana. Za mandoro lalana amin'ny Tompo araka izany. Ary ny filazantsaraka ny Jaona dia milaza mazava Jesosy hoe izaho no lalana. Rehefa nijeritsika ny Hébreu 7 teo dia mazava ihany koa fa lalatokana no andehanan'ny olona raha te hita marina an'Andriamanitra izy dia ao amin'ilay toerana masina indrindra Jesosy Kristy izany. Ny Salamo 130 moa dia mametoky ny Tompo fa hanome saina sy hitaridalana ny mpino voavela eloka dia izay manana saina vonina ny iantsomaran'Andriamanitra sy vonina hianatra amin'Andriamanitra mampianatra ny Tompo antsika izay manome antsika ilay fanomeny-tsarobidy dia ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Fanatrehan'Andriamanitra ny hevitra omen'Andriamanitra antsika sy mahatonga antsika hatoky azy fiainana tanteraka ao anatin'izany dia ahafahantsika mifaly ao amin'Andriamanitra ary miezaka manana fo mahitsy mandrakariva. Ahoana angaha izany? Ny olona rehefa manana ny Tompo ao anatiny, rehefa mitady ny fanatrehan'Andriamanitra na dia olona izay tsy tanteraka aza isika, olona izay tsy manana ilay atao hoe tena ny fanahy masina feno tanteraka no amintsika 24 heures sur 24, 7 sur 7 dia tsy mianao fa tsy ny fanahy masina antsika, tsy possible izany. Fa ny azontsika atao dia izao, ny mivavaka, ny mangataka an'Andriamanitra amin'ny lalany fanatrehany, ny mihaino ny bitsiky ny fanahy masina
ary ny miantoraka amin'ny farak'izay betsaka indrindra. Izay mahatonga antsika hivavaka rehefa alahady, izay mahatonga antsika hitady ny tavan'Andriamanitra ny maraim-baovao amin'ny vatsim-panahy amin'ny eny lohany maraina, raika nivoalaza teo, ny larobe hariva, ny zoma hariva, izany hoe fenona arak'izay azo atao ny fotoana rehetra mba hainoana amin'ny feon'Andriamanitra. Fa raha miarabe ianao, raha ny amin'ny mitondra tômôbila ianao na mandeha any amin'ny toerana samihafa ianao, dia tsy vitanao ny hoe miso connecté à 100% foana amin'Andriamanitra ianao. Tsy vita izany. Ary izay ny lana amin'ny famindrapon'Andriamanitra ao amintsika, izay ny lana n'ilay fitiavan'Andriamanitra izay mamindra fo amintsika ka mahatonga antsika hanana ilay réflexe hivavaka sy hitady tavan'Andriamanitra. Anjarantsika izany mitady an'izay. Anjarantsika ny mikaroka izay rehefa fanatra an'Andriamanitra izay. Fa Andriamanitra tsy mangeja antsika na mitady antsika ho tahaka ny robot na tahaka ny pion, fa manana ny safiditsika isika, manana izay lalana tiantsika tao anaty fiainantsika isika, fa isika ihany avy eo no andraiky eo ny vokany arak'izay. Koa ilay fanatrehan'Andriamanitra sarobidy eo amin'ny fiainantsika, io no katsahantsika mandrakariva. Ary izy io no mitarika antsika manka amin'ny lalana tsara mandrakariva, manka amin'ny lalana izay tokony izorantsika, tsy hiverenantsika hanalana tsy izy na andehanantsika amin'ny lalana izay mikodana araka ny voalaza teo. Tsy vitantsika amin'ny maha-olombelona antsika izany ary, fa mila ny fanan'Andriamanitra miasa amin'ny fanahintsika mba ahatonga izay zavatra rehetra izay ho tanteraka araka ny andinin'ny fahaenina eo ambony eo amin'io Salamo 2:3 io, ny andinin'ny fahaenina dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, izany no aoka hivavahan'ny tsara fanahy rehetra aminao amin'izay andro ahitananao eny tokoa na dia tondraka hazan-drano be. Hivavahan'ny tsara fanahy. Ino moa zany tsara fanahy zany? Ny olona tsara fanahy zany dia zao ny olona izay manana ny fanahy masin'Andriamanitra, io no manova azy ho tsara. Fa tsy misy olona tsara fanahy amin'izao fotsiny. Ny olombelona dia ratsy daholo satria nandova fahotana tamin'Andriamanitra. Ary na Jesosy Kristy teo ambony tany dia lazain'ny olona hoe tsara. Izy hoe azafady ozy izy. Iray ny tsara dia Andriamanitra. Midika izany fa raha ny Tompo Jesosy izany teny hoe tsisy tsara fa tsy Andriamanitra ray, itsika koa tsy afaka ny teny hoe za dia tsara. Tsy riavana. Ray ny tsara dia Andriamanitra. Fa ilay fanan'Andriamanitra izay mipetraka ao anatintsika no mahatonga antsika ho lasa ho tonga tsara fanahy, satria novan'Andriamanitra ilay maha-olombelona antsika ka lasa Andriamanitra no miasa ao antsika no mampiseho ny heriny ary mahatonga araka ny teny Paoly apôstôly tsy izaho intsony mivelona fa Kristy no velona ato anatiko. Izay mahatonga antsika ho lasa tonga miova tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Tonga tsara, tsara araka n'Andriamanitra, tsara amin'izay tiavan'Andriamanitra azy, fa tsy araka izay eritreretry ny olona ka mandeha amin'ny morale izay eritreretry ny olona hoe tia ny tsara na zao ny tsara. Tsia, fa araka tiavan'Andriamanitra azy tsara ka tonga mandeha amin'ny lalana tsara, lalana mankany amin'ny fiainana be dia be araka lazain'ny Tompo amin'ny Jaona 4:10 hoe izaho avy mba nanana fiainana dia fiainana be dia be. Izay ny amin'ny Salamo. Ny eo amin'ny Jaona dia Jesosy Kristy no manambara azy mivantana moa, ary rehefa ny Tompo milaza azy mivantana dia misy fiatraika misy kokoa amintsika satria ilay Jesosy Kristy rehefa nandresy fahafatesana, rehefa nitondra ny mafy antsika no miteny. Ary mahagaga dia izao ny Tompo mbola tsy nijaly sy maty nilaza izao teny izao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy mbola miresaka amin'ny mpianatra, izy mbola tsy nandalo ny fahafatesana, izy mbola nitsangana tamin'ny maty, izany hoe Jesosy Kristy ilay mbola niaina tahaka ny olombelona rehetrarehetra araka izay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:12. Raha mandeha ao amin'ny Kristy isika zanak'Andriamanitra dia tsara fiafara ny fiainantsika. Tsara fiafara ny fiainantsika. Ary eo no ahitana ny manahoana ny fiainan'olona anankiray rehefa tonga ny faraparan'ny fiainany. Manahoana ny fiainan'olona anankiray? Eo no mijery zany hoe rehefa mandroso taona ianao ka me mandroso izy hoe efa manomboka mia anatin'ny farankisoana hoe me soir ozy ny fitenena taloha. Izany hoe me efa me lehibe dia eo amin'izao mandinika ny lasanao dia mieritreritra hoe nanona amin'ny fiainako. Izay ilay tsara fiafara sa ratsy fiafara. Nisy olona anankiray izay atao hoe mpitoro fialantsara nalaza tamin'ny Madagasikara tamin'ny taona 70 tany. Nalaza tamin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Ny aiky dao ny olona izay mandray tena mampibebaka mihitsy. Saingy izao rehefa ho faty izy dia maimbo ny tenany. Izany hoe loha ny tongony dia niakaratsy kelikely ary ny hafarany dia lohany sisa.
tapabolana no nahafatesana dia gaga ny olona hoe mitory filazany tsara ve dia hijaly tahaka izao. Indrisy fa rehefa nataony fanadihadiana dia sady mivavaka aina izy mitory filazany tsara no manompo sampy. Izany hoe franc-maçon mihitsiny izy. Dia izay natao hoe amin'ny fiafaran'ny fiainantsika no ahitantsika hoe manahoana ny teoloha rehetra. Izaho ve naraka ny tenin'ny tompo, izaho ve tia marina ny Jesosy, amin'ny tsy le fanalahidy, tiako ve Jesosy, ary izaho ve dia nitady ny tavan'Andriamanitra tao amin'ny fiainako. Na dia ho azy ny lavalantsika tao hoe ny fahalementsika, ny tsy fahombiazantsika, ny maha-olombelonantsika, nitady marin'Andriamanitra ve tao amin'ny fiainako. Ny tena nikatsaka marina ny Jesosy Kristy ve nanao izay niseho ny von'Andriamanitra tao amin'ny fiainako ve sa ny sitrapoko no nataoko tao amin'ny fiainako. Ary nanahoana no fanatanterahako ny sitrapon'Andriamanitra, tena tiako ve Andriamanitra satria ny didin'Andriamanitra voalohany tadio. Rehefa nanontaniana Jesosy hoe inona ny tena didy voalohany indrindra ary ny didy lehibe indrindra. Io zany tompo hoe tiavan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra ve ianao? Tianao ve Jesosy Kristy? Zay ny fanahidy ry havana. Ary rehefa tianao Jesosy io dia mitady ianao ny fomba izay ahafaly azy. Ahoana ny fomba ahafahako mampifaly an' Jesosy? Ahoana ny fomba ahafahako mahatonga azy mba hitoetra ao anatiny hoe ty olona ty ity zanako iray ty tena mikatsaka marina, izay tena lalana izy, lalana marina, lalana mankany amin'ny fahamarinana, lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay, lalana mizotra mankany amin'ilay paradisa. Na ity anankiray ity dia mody miteny fotsiny hoe zao fa tsy izay ny tadiavina. Isika no mahalala anatin'ny fotsika lalina. Ary izay le hoe ny fanamasana antsika no miteny anatsika hoe tsy izay nataonao izany, na hoe tena mety izany ka izory. Ao le fanamasan'Andriamanitra ao antsika eo no manambara amintsika ny tena izy marina antsika ka ahafahantsika mitia an'Andriamanitra tokoa amin'ny fotsika manontolo, amin'ny saitsika rehetra, amin'ny fanahintsika manontolo ary amin'izao tenantsika izao. Izay ny fanalahidy izay nomeny Tompo Jesosy antsika. Tiavan'Andriamanitra dia moramora aminao ny hankatoa azy sy hanatanteraka izay lazaina rehetra. Ary dia ny fiafaran'ny fiainan'ny olona faratampony dia amin'ilay fampakarana. Ino moa izany fampakarana izany? Fampakarana dia ilay fotoana izay ivelana ny tompony amin'ny rao lanitra araka voasoratra amin'ny Tesalonina voalohany toko faefatra. 1 Thessaloniciens 4:16-17 dia ilay hoe ho avy ny fotoana izay ivelana ny tompony amin'ny rao lanitra ka handray ny azy izy, hoentiny miakatra ny olona izay niomana ho amin'ny fiverenana. Tsika fiangonana izany io, izay nitady an'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika, nikatsaka ny ahasoa sy ny hatsara ny fifandraisantsika aminy. Manao relation amin'Andriamanitra. Rehefa tsara relation amin'Andriamanitra io dia izay natao hoe aotsika afaka mandry ivony vatotsika, mahalalitsika fa hoe izaho dia mifandray tsara amin'ny Jesosy ary mino fa ho raisiny rehefa miverina izy amin'ny rao lanitra. Izay le fampakarana. Io zany ny somoma le firaisana amin'ny tompo, le fampakarana. Alainy ho vadiny mandrakizay isika. Fa ny olona izay tsy niomana dia indrisy fa hijanona eto. Raha izany ry havana mba misaina sy mieritreritra ary mandinika ihany ny amin'ny fotoana izay ivelana ny tompo hoe hijanona eto fe izaho ty sa hiakatra iaraka aminy. Ho an'ny olona izay niomana dia hiakatra iaraka aminy. Ho an'izay tsy niomana kosa dia indrisy fa mbola hijanona eto amin'ny fahogana lehibe ary tsy angano zany na rirarira atao hoe angano-bavy anto izy ny fitenena araka ny sotra masina fa zavatra tena misy zany zavatra tena hisy tokoa zany ka mila iomanantsika. Ny Hebreo toko 7 dia mametraka antsika dinana roa. Boky ny Hebreo moa dia manambara ny amin'ny Jesosy Kristy ilay mpisorona be indrindra. Ohatry mampanjaka azy dia ilay mpisorona be. Ary tadio fa teo amin'ny zanak'Israely dia misy toerana anankiray izay natokana ary misy rideau na lamba izany hatrany ambony indrindra ka raha ty ambany indrindra dia misy lamba izay atao hoe manasaraka izany toerana masina indrindra izany amin'ny toerana masina ao amin'ny tempoly dia tsy hidirana izy aniza fa izay mitsofoka ao dia maty. Ka noho izany indray mandeha isa-taona ihany no miditra ao mpisorona be ary dia tahaka izany ro Zakaria tamin'ny fotoanandro rehefa lazan'ny tompo fa izy no hiteraka dia efa lehibe aza izy sy Elizabeta dia hiteraka ny Jaona Mpanabatisa
tamin'ny andro io dia i Zakaria misorona be izay ihany voafidy hiditra ao amin'ny toerana masina indrindra. Milaza amintsika izany fa indray mandeha isan-taona ihany amin'ny fotoana izay ilay atao hoe famelan-keloka lehibe no idiranao amin'ny trano efitra masina indrindra, ary izay ny andro idiranao fa tsisy andro hafa. Ka ny olona izay miditra ao zany dia efa nanamaso tena, nitondra ny tena, nanadio ny tena, nitamirany ny zanak'ondry, nanamaso tena ary nanao ny fomba rehetra mba hananany atao hoe zo hiditra amin'ilay toerana. Izay ny dingana voalohany. Dingana faharoa dia izao, Jesosy Kristy niditra tao amin'ny toerana masina indrindra io tamin'ny andro izay nahafatesany, arava ilay efitra lamba, ka dia izy niditra tao nitondra ny rano fanekena mandrakizay. Raisitsika amin'ny fanasan'ny tompo rehefa avy eo. Izay no mazava dehibe sy masaro-pady ny fanasan'ny tompo satria ny rano ny zanak'ondry tsisy kilema dia naterina indray mandeha monja ho antsika teo ao amin'ny hazo fijaliana ho antsika araka ny hira tao hoe nararaka ny rano zanak'ondry ho antsika. Nomena sy natolotra ho anao tsara avy zany ry havana. Natolotra antsika tsara avy zany nomena antsika fiangonana. Eny natolotra ho an'ny zanak'olombelona rehetra mihitsy azy. Fa ho an'izay manaiky azy ihany no afaka mandray azy. Dia ilay manaiky azy ho tompo sy monja ny fiainany. Izay no milaza fa ambony no hon'ny toerana masina indrindra Jesosy Kristy izay nanokatra ny lalana vaovao ho antsika rehetra. Dia ny lalana mankany an-danitra. Aoka ho tahaka ilay jiolahy tao amin'ny anilan'ny tompo ka niteny hoe mba hatsarovy ary efa tonga ao amin'ny fanjakanao ianao. Teny navalin'ny tompo Jesosy hoe anio no ianao namako ny paradisa. Dia isika tokoa ne no handray izany teny izany, anio ianao antsika ho an'ny tompo any paradisa. Aza mandeha amin'ny voie sans issue intsony fa andehana amin'ny lalana tokana Jesosy avy Nazareta no anarany tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay. Ho azy ny voninahitra ho antsika ny fitiavany sy ny fahasoavany vavaka isika. Ianao lalana Jesosy na dia mikaroka lalana be dehibe an'izany olona. Misy ny milaza hoe ny do ny lalana dia mandeha amin'ny lalana iny izy ka tsy tonga any amin'ny lalana izay ahiriny sy ny fiadanana katsahany fa tonga any amin'ny toerana hafa izay ijaliany fanahany mandrakizay. Misy milaza fa ny tenany no lalana ka iveriny fa ny fanompony izay zavatra mahatonga azy hanatanteraka ny eo am-pony no azony zany fiadanana zany. Ka amin'ny farany izy dia laza hoe tsy nahazo ny fiadanana. Ianao lala tokana an Jesosy mankany amin'Andriamanitra ray. Na olona, na zavatra, na fomba mpivavahana, na inona aty ambony tany dia tsy misy afa-tsy ianao. Jesosy firendretreny dia fitaka avokoa. Ampianaro zay ahafantatra izany lalana izany ka ho tianao marina tokoa Jesosy amin'ny fony amanontolo, amin'ny saina rehetra, amin'ny fanahiny amanontolo ary koa an'izao tenanay izao amatem-polo anay ahatonga anay Jesosy andeha araka ny fitsipika ao amin'ny androm-piainana rehetra. Saotra tompony izany dia laza saotranao hatramin'ny toloko mandrakizay fa aminay kosa ny fiadanana. Amin'ny aranao Jesosy avy Nazareta. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées en ce jour. Et c'est avec joie que nous pouvons aujourd'hui assister au dimanche des récoltes de la chorale. Nous avons eu 3 paroles bibliques aujourd'hui, Psaume chapitre 32, versets 8 à 11, Jean chapitre 14, versets 1 à 7, et Hébreux chapitre 9, versets 6 à 12. Quand nous prenons la voiture, parfois, on voit des panneaux où c'est écrit notamment « Voie sans issue ». Et cela indique donc que nous ne devrions pas y entrer en pensant qu'on aura une issue derrière ou un chemin par derrière, à moins d'être des riverains qui veulent s'arrêter à cet endroit-là. De la même façon, notre chemin de tous les jours peut être en fait exactement comme ce panneau. Parce que quand Jésus-Christ nous dit, par exemple, que ce chemin sur lequel nous nous engageons est sans issue, très souvent nous persistons. Nous pensons que même si Jésus-Christ dit que c'est une voie sans issue,
on peut quand même forcer les choses et pouvoir finalement obtenir ce que nous souhaitons. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que large est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup s'y engagent. Nous avons en tant que chrétiens donc à nous accrocher, à rester connectés au Saint-Esprit pour pouvoir connaître le chemin sur lequel nous devons nous engager, parce qu'en réalité, notre chemin est déjà tout tracé. Dans Psaume chapitre 32, verset 8, il est écrit au nom de Jésus: « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. Et dans Jean, qu'on a lu également tout à l'heure, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans Hébreux chapitre 9, on nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin par lequel l'être humain peut accéder à Dieu, c'est-à-dire à travers Jésus-Christ seul. Dans Psaume 32, Jésus-Christ nous promet donc qu'il nous donnera des instructions pour que nous puissions savoir sur quel chemin nous devons nous engager. En réalité, ce sont seulement celles et ceux qui sont prêts à être instruits qui trouveront le chemin. Donc, même si Jésus-Christ nous instruit, nous dit quel chemin nous devons prendre, c'est à nous donc de faire cet effort, d'écouter sa voix et de suivre ce qu'il a à nous dire. Par ailleurs, même si nous sommes imparfaits, et bien sûr, on ne peut pas rester en connexion avec Jésus-Christ H24, 7 jours sur 7, de manière parfaite et absolue. C'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse nous guider, puisse nous instruire, puisse nous fortifier, nous consoler, nous encourager à suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Parce que ce que Dieu recherche, en réalité, c'est que nous fassions le maximum pour entendre sa voix, dès le matin, notamment par le Vatimpana, ou encore par tous les temps de prière qu'on a tout au long de la semaine, avec l'Église et dans nos cultes personnels. Et parce que nous ne pouvons pas être tout le temps parfaitement connectés à Jésus-Christ, nous avons besoin de sa grâce et de son Esprit Saint, qui nous rappelle donc de nous connecter à lui. Et donc c'est à nous de faire ce pas, d'écouter son Esprit Saint. Il y a donc une part et une charge qui nous revient. Évidemment, on n'est pas des robots. Dieu ne va pas appuyer sur un bouton, puis on va se connecter à lui. Dieu va envoyer son Esprit Saint pour nous murmurer, pour nous dire sa volonté, et c'est à nous de la recevoir ou pas. La parole de Dieu dans les psaumes, donc, nous dit à la fin du chapitre, on nous parle de personnes qui sont bons. Dans d'autres traductions, c'est des personnes qui sont justes. Or, nul ne peut dire de lui-même qu'il est bon et juste. Même Jésus-Christ a dit qu'on ne pouvait pas l'appeler lui bon parce qu'un seul était bon et c'était Dieu. Nous savons aujourd'hui, au moment où nous parlons, qu'une personne est une bonne personne, une personne est une personne juste si elle écoute et suit l'Esprit Saint de Dieu, c'est-à-dire Dieu en nous et qui vit en nous. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, deuxième texte du jour, il nous indique que si nous marchons en Jésus-Christ, notre vie aura une belle fin. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père si ce n'est par lui. Donc si nous suivons Jésus-Christ, alors on peut aller au Père. Quand une personne commence à vieillir, à avancer en âge, elle peut discerner un peu, à peu près, peu à peu, petit à petit, son éternité. Est-ce qu'elle va aller en enfer ou est-ce qu'elle va aller au ciel ? Et pour illustration, nous avons l'histoire de cet évangéliste extrêmement célèbre et connu, et que les gens, finalement, étaient inspirés par ses prédications parce qu'il semblait être en feu pour Dieu, être une personne qui portait beaucoup de fruits tout au long de sa vie. Le souci, c'est que peu de temps avant sa mort, son corps a commencé à pourrir. Des pieds, donc ses pieds ont commencé à pourrir, ses jambes, son torse, et il ne restait plus que sa tête qui n'était pas pourrie. Et les gens commencent à se demander, mais comment est-ce que ça se fait que cette personne qui a servi Dieu toute sa vie finit comme ça à avoir le corps complètement pourri ? Après son décès, malheureusement, on a découvert que ce monsieur-là, à côté d'être un évangéliste donc, avait aussi une autre passion que Dieu, qui était d'être franc-maçon. Donc d'un côté, il célébrait Dieu, et de l'autre, il célébrait également Satan.
Se pose donc la question aujourd'hui pour chacun d'entre nous, est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Parce que c'est ça la clé, c'est ça la solution. Ce n'est pas simplement de faire les œuvres de Dieu, ce n'est pas simplement d'avoir l'air chrétien et d'avoir l'air spirituel devant les autres, mais c'est est-ce que dans mon cœur j'aime Jésus-Christ et est-ce que ma vie finalement suit cet amour-là pour Jésus-Christ? Si nous l'aimons, si nous aimons Jésus-Christ, alors nous rechercherons à faire sa joie. Le Seigneur se réjouira donc de voir ses enfants à suivre le chemin de l'éternité. Et le Saint-Esprit est toujours là pour nous confirmer, pour nous infirmer, c'est-à-dire nous dire que oui, c'est le bon chemin que nous prenons, ou non, c'est le mauvais chemin sur lequel nous nous engageons. Enfin, dans la parole de Dieu, dans le livre de Thessaloniciens, il nous est parlé de l'avènement du Christ, c'est-à-dire que quand Jésus-Christ reviendra d'entre les nuées, il prendra son épouse, son Église. Mais les personnes qui seront prises, comme dit la parole, deux personnes seront au champ, l'une sera prise, l'autre sera laissée. 2 personnes dormiront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Cela veut dire que ce sont seulement les personnes qui seront préparées qui pourront accéder à cet avènement-là et être pris avec Jésus-Christ pour pouvoir vivre l'éternité avec lui. Les personnes qui ne se seront pas préparées, exactement comme les 5 vierges folles, elles demeureront sur terre et devront subir la grande tribulation. Dans la lettre aux Hébreux, enfin, Jésus-Christ est décrit comme étant le grand souverain sacrificateur. Comme nous le savons, pour les enfants d'Israël, auparavant et même aujourd'hui, aujourd'hui on ne peut plus accéder au temple comme avant, mais dans les synagogues, il y a encore une distinction entre le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait donc un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, personne ne pouvait entrer dans ce lieu. Seulement une seule personne par an pouvait y entrer quand elle a été tirée au sort. Si vous entrez dans le lieu très saint sans avoir été choisi, de manière instantanée, vous mourrez sur place parce que la présence de Dieu est là. Et la présence de Dieu, finalement, est contraire au péché que nous portons, ou nous-mêmes quand nous entrons dans ce lieu. Donc seule une personne est autorisée de manière exceptionnelle, une fois par an, pour effectuer le sacrifice du pardon des péchés des enfants d'Israël. Et au temps de Jésus-Christ, on a eu donc Zacharie, qui a été choisi comme étant le grand souverain sacrificateur de l'année, qui est le mari d'Élisabeth, et qui a reçu à ce moment-là la vision qu'il aurait un enfant, Jean le Baptiste, alors même que sa femme était d'un âge avancé. Et cela nous indique que cette année-là, Zacharie a été choisi, tiré au sort pour entrer dans le lieu très saint pour effectuer le sacrifice. Pourtant, quand Jésus-Christ est mort, il a donné le sacrifice ultime, allant donc dans le lieu très saint. Et c'est pour cela que quand Jésus-Christ a rendu son esprit sur la croix, le voile dans le temple s'est déchiré. Donc, il n'y a plus de séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. À travers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, nous pouvons accéder à la présence de Dieu, et ce, de manière continuelle. Par ailleurs, ce sacrifice, c'est lui-même qui s'est donné à la croix, c'est son sang qui a coulé, et c'est ce que nous allons prendre tout à l'heure à la Sainte Seine. Ce sang a été donné pour chacun d'entre nous, et ce corps également, pour nous, pour son Église, au monde entier, même c'est accessible au monde. Mais simplement, seules les personnes qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur pourront être sauvées, et ce sang aura un effet sur leur vie. Pensons donc comme ce brigand qui était aux côtés de Jésus-Christ à la croix en disant « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ta gloire ». Et Jésus-Christ lui a répondu « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis ». Ainsi donc, le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne prenons plus la voie sans issue. Quand Dieu dit stop, quand Dieu dit que c'est une voie sans issue, arrêtons de persister et restons connectés à l'Esprit de Dieu pour pouvoir entendre sa voix et suivre ses pas. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi parce que tu nous as permis, Seigneur, d'accéder à Dieu, à l'Éternel. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as accompli sur la croix. Sans toi, Seigneur, en fait, on n'aurait pas accédé au Père. Jamais dans notre vie, on n'aurait pu connaître réellement qui était Dieu et encore moins avoir Dieu qui vit en nous. On ne pourrait pas proclamer ce qui est écrit dans la lettre aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Souvent, Seigneur, on minimise tes avertissements. On minimise, Seigneur, tes appels. On se dit que de toute façon, nous pouvons gérer cela. On peut
y arriver par nos propres forces, ou encore nous comptons sur ta grâce en pensant que nous allons nous engager sur le mauvais chemin, mais que de toute façon, Jésus-Christ pourra nous repêcher. Peut-être que tu pourras nous repêcher, Seigneur, mais qu'en est-il du moment où, si tu décides de revenir d'entre les nuées, ou encore si notre fin de vie arrive à un moment où nous ne sommes pas prêts, Seigneur, est-ce que nous serons pris, Seigneur, auprès de toi? Et ça reste une grande question, Seigneur Jésus-Christ, sur notre éternité. Nous croyons, Seigneur, nous comptons, Seigneur, sur ta grâce de manière honnête, parce que nous t'aimons et que nous voulons, Seigneur, réellement te servir, parce que nous t'avons choisi comme Seigneur et Sauveur de notre vie, décideur ultime, Seigneur, de tout ce qui nous concerne. Seigneur Jésus-Christ, insuffle en nous, Seigneur, ton Esprit Saint, pour qu'on soit des chrétiens vivifiés, et non des chrétiens morts, comme malheureusement cet évangéliste qui, à la fin de sa vie, a pourri. Peut-être aujourd'hui que notre corps n'est pas pourri, Seigneur, mais spirituellement, Seigneur, il arrive parfois que nous ayons des traces de moisissure, que nous laissons là grandir en nous, Seigneur Jésus-Christ, et que nous refusons de te laisser guérir. Guéris, Seigneur, notre âme, notre esprit, notre cœur, et nous te demandons, Seigneur, de vraiment nous guider, de vraiment utiliser, Seigneur, nos circonstances et les personnes autour de nous pour nous rappeler, Seigneur, à toi, afin que notre éternité, Seigneur, soit assurée, et que chacun d'entre nous, Seigneur, ici présent, également ton Église, puissions nous retrouver, Seigneur, dans ton royaume pour l'éternité. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Zay manatsofinao izy ihany zay lazain'ny fanahy masina amin'ny fiangonana. Tsaroa fa ny olona izay nandre ny tenin'Andriamanitra no manana fahafahana afaka hanohana ny asan'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana izay hanolorantsika tena amin'ny alalan'ny fanatitra itsika, tsaroa fa izay manome am-pifaliana no ankasitran'Andriamanitra. Izay kely ny eo am-pelatananao, atoloro ho an'ny tompo hanaovana ny asany. Betsaka ny fitahiana omeny anao, ataovy tahaka izany koa ny hanohananao ny asany. Fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Dieu va faire encore. 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 Dieu va vous bénir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Dieu va vous changer. Dieu va vous changer. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu veut consoler. Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir. Il veut te toucher. Dieu veut te bénir. Dieu veut te sécuriser. Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner la vie éternelle. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles.
vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Amen. Mitsangantsika raha mintsika mahatoky fa hain' Jesosy ny zavatra rehetra hivavakantsika hitsangantsika. Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta, o fantatray fa tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ity tany ianao. Ary ny zavatra rehetra nataonao roa arivo taona lasa mihoatra raha Jesosy mbola hainao atao amin'izao fotoana sy ora izao. Jesosy malalo reto ny vahoakanao manatrika eto amin'izao kianjanao masina izao. Ao misy ny marary, ao ny manana olana, ao ny manana zavatra sarobahana tsy ahitany vahaolana Jesosy. Fantatray fa hainao ny zavatra rehetrarehetra satria ianao ny tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ity tany. Ary dia mety manatrika eto izay Jesosy mety tsy izay ny concerné amin'izany, fa mety ny olona mifamatotra aminay ny fianakavianay na ny lavitra any. Jesosy malalo, fantatray fa tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ity tany ianao, ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy vela sy maso manankiray avy Nazareta no anononana ny fanasitranana feno sy tanteraka amin'izay rehetra marary na ara-panahy na ara-tsaina na ara-batana amin'izao fotoana sory izao azy manatrika eto na any amin'ny tokantrano any ary amin'ny toeram-pitsaboana any satria fantatray fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitra izay vavahanay tompon'ny fahefana rehetrarehetra ary ny fahafatesana ara dia efa resiny ka dia mino sy matoky izay Jesosy malala fa hitombo ny finoan'ny tsiraray avy satria fantatray fa velona ny mpanavitra anay dia Jesosy Kristy tombo avy any Nazareta. Misaotra anao Jesosy satria afaka mandray anjara zay amin'ny fampandrosoana ny ambaindan'ny fanjakanao sy hitoriana ny filazahantsaranao manerana izao tontolo izao. Ampianaro mandrakarivo zay Jesosy anolotra ho anao tsinitsiny ao anaty anao Jesosy ny vola mahakarena anay satria izay ny dia mpitatana fotsiny nampidraminao tsy anay reny fa anay atao fantatray izany Jesosy fa oka izay tsiraray avy anolotra ny tenanay ny fonay ny fanahinay zay rehetra eto amin'ny vatanay Jesosy malala mba ho fitoriana ny filazahantsaranao andrenesana izao tontolo izao koa fa velona ianao ary tsy misy famonjena afa-tsy avy aminao Jesosy Kristy tompo velona sy masina manan-kery avy any Nazareta. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no angatanesa ny zavavaka izany ary dia rakofana amin'ny ranao teo ambonina sy fijaliana ny mpanomponao tsiraray avy. Aleloia, amen. Mazoto toerantsika tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibe itsika satria hain'Andriamanitra zavatra rehetra ary dia izay no amelaran'izao latabatra masina izao eo anatrehantsika andehantsika anomana amin'ny fomam-panahintsika miaina amin'ny famindrapo.
Tsaro fa ny famindrapon'i Jesosy mbola iainako sy iainanao ary izay no amelaran'izao latabatra masina izao. Ananganany antsika tsiraray avy fa na dia mpanota aritsika dia mbola vonina izy ny anadio antsika. Natsanganao.
mendrika niodiraina ny tompo tsangana isika ankalaza sy amivonahitra ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ray eo mideranao zay mankalaza anao mivonahitra anao fa anao tokoa mendrika niodiraina ankalazana hitsaoana satria Andriamanitra tsara tatompanao tsara Andriamanitra marina Andriamanitra tsy toa Andriamanitra izay varavarana dirana eo amin'ny fiainana mandrakizay Andriamanitra izay mpiandry tsara manome sotrony tsara ho anay ary manolotra izay rehetra tatiavinay mahasoa anay ary dia mahalala koa ny manitsy anay mba andehanany mizotra amin'ny lala marina isan'andro mitsaka anao mivonahitra anao zahay ary dia mangataka aminao ekeo ny fonay izay mentehitra tsy miankohaka eo amin'lohan'ny voninahitra ao ry tomponay sy mpanjakanay misaotra tomponalo dia rahalahy zady saotra ho anao hatramin'ny taloko mandrakizay eo ny akosan'ny fiadananao amenaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta alleluia amen petraka sy atovoka tsika tsiraray avy ao am-pitoerana io dia mieritreritra hoe ilay latabatra amin'i Jesosy fa raha misaina ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika na manodidina antsika dia mova izao sy anao mahatsiaro fa aiso anao Jesosy andeha aloha andinika antenantsika itsika ai Jesosy Andriamanitra masoany olona koa dia ny madio fo fa izao dia saika nibolisatra tongotra saika solavaka ny diako satria nialina ny priare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy iza no ahy any an-danitra ary tsy misy etỳ amboan'ny tany irika tahaka anao fa na dia alevina aza ny nofo sy ny foko dia mbola vatolampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary indry very izay lavy anao ary inganao izay mafoy anao Kutumani
maresika zanak'andriamanitra kiro mafy ny teniny fa raha miray mitompo ianao ka mitoetra anatinao ny teniny dia angatao izay tianao na inona na inona na inona na inona fa tonga aminao izany amen. Atao fahasambarana ho antsika amin'ny fananantsika an' Jesosy. Nefa tsaroa fa tsy tanterakitsika satria saika solafaka tokoa ny diantsika mahita ny ratsy fanahambinina. Andehantsika re tondra ny fotsika ny atrehan'i Jesosy alohany iarahantsika isakafo aminy amin'ity takariva ity. Ivavaka isika. Jesosy malalo, marina ianao, masina ianao, ary mianjanja eo natrehanao ny ao anatinay tsiraray avy. Hitanao ny ao anatin'ny fonay, ary randray izay mieritreritra hoe manao ny sitraponao. Fa dia saika ny blasitra tokoa ny tongotray, mahita izay heverinay fa ratsy fanahy ny fahambinina. Mamindrafo aminay tsiraray avy Jesosy ka mamela ny elokay. Sasa madio afakelo ka ary mba ho afa-pahotsana. Ary enoa ny fifonany tsiraray avy Jesosy mialohany ny aranay mihinana aminao, mba hinana amin'ny famendrehan' izay fa tsy amin'ny famelohana. Mahatoky izay Jesosy fa ny famindramponao ho aminay tsiraray avy. Misaotra mpamonjy io. Amen. Tsarovy fa mbola tiantsika mandrakariva Jesosy ary tsika koa mila tio azy. Zao mbola tsy miova. Zao mbola tsy miova, fa mbola tianao foane, na be azy ireo mpanenjika no ianao. Zao mbola tsy mifoko manontolo, afoiko anao daholo tsy misy tambiny, satria navotanao maimaimbonao. Zao mbola tsy fefena zao mbola tsy miova ny foko sy ny fitiavako, fa ho anao mireratra amin'izay tsy mandraky izany, na mafy sy mafaitra zany manjo, tsy kivy tsy ketraka fa manana anao, fiarovako fitiavako mandako fiainako mandraky izany. Fa zao mbola tsy miova, fa mbola tianao foane, na be azy ireo manenjika no ianao. Zao mbola tsy mifoko manontolo, afoko anao daholo tsy misy tambiny, satria navotanao mamaimbonao. Zao mbola tsy
manao tsindritsalavo sy titehary miavonao mivavabava foana ny akamaronay ka fa nitsikera ny fiaina ny avo mivavako asandra zay asa mbola tsy miova fa mbola tsy anao foany na be azy ireo fanentsika no ianao sa mbola tsy mifoko manontolo avoko anao daholo tsy misy tokony satria navotanao mamaniponao sa mbola tsy miova no foane na beza na manetsika mianao sambula si ni fuku manuzulu afuko no davulu tsimistampuni satina vutanao mamaniponao sambula si Sanga tuturinguan sagasa Siarubaku sialaku mazasa Yanau Ditabaku sanga tuturinguan sagasa tetika tsiarony tompo izay nijaly ho antsika fa tsy osy tompo tamin'ny alazana mandeha anazy tokoa dia nindray ny mofo fa rehefa nisaotra n'Andriamanitra izy dia niteny sanambara hoe raiso hanitry ny tenako izy omenareo zao natao fahatsirovana ary rehefa nandray ny kapoako ny tompo dia niteny sanambara tampiananao hoe sotronareo ty fatino rako ny rano fanakihana manaka latsaka ny rehetra ho famelan-keloka izy ao natao fahatsirovana nao vina no misy sotra nareo fa nao vinanareo ny tompo no mihinana ny tompo fotony sy otra kapoaka dia manambara nahafatsany tompo ianareo mandra-piaviny indray amboninahitra fa raha miara-mijaly amin'ny tompo isika dia anamboninahitra aminy hitsangana antsika hivavaka angataka ny fanahy masina ho amintsika zao famantarana izao aoka iombavaka sika ravana raha misorana azy mialany so tompo satria mbola menao indray zao fotoana izao zay ahafahanay mahatsara tokoa ny nahafatesanao Jesosy Kristy tomponay lehibe tokoa ny fitiavanao ka natolotra ny tenanao ho faty fa no fantsiana ianao rehefa avy nokapohina sy noratraina nororana lambaraka eny nentina tahaka ny jiolo sanatria kanefa nangina tsy nilobava tahaka ny ondry izay entin'ny mpanety azy Jesosy malalo akory ny fitiavanao ka nijogogo nitomany aza ireo vehivavy dionao hoe aza mitomany azy fa mitomania anareo sy ny taranakareo tompo malalo lehibe ny fitiavanao ka rehefa nofantsia ianao dia niteny sanambara tamin'ny ray eo mamelany elo fa tsy fantan'izay ataony eny tokoa mba tsy ho elony ania izao eny Jesosy eo lehibe tokoa ny fitiavanao ary magaga ny fandeferanao mahatalanjona tokoa ny famindramponao ary zany mahatonga anay mitsaoka mamevonahitra anao fa tsy misy azonay atao fa tsy mamevonahitra anao tompo raha isoantra kasitrano atreanao izany fisaorana fankasitrahana fitsaona eram-poram-panahy izany Jesosy tomponay ankehitriny mangataka aminao zay mba hidino re ny fananao masinao amin'izao famantarana izao ka ny mofo manambara ny tenanao ary rambolopika manambara ny ranao rehefa mandray izany zay dia tsiaro tafary aminao tokoa dia ho tsaroana isan'andro mandrakizay f'Andriamanitra velona sy miasa ianao tianay amin'ny fitiavana mandrakizay Jesosy tomponay fa ianao ny tena Andriamanitra tonga olombelona no ny fitiavanao anay mahagaga sarobidy mankasitraka tompo alleluia amen ny mofo izay vakitsika dia tena ny Jesosy Kristy tompontsika satria raha ihany ny mofo dia miara-mandray izany avokoa isika rehetra amin'ny maha iray antsika ao amin'ny Kristy Jesosy amen
ny kapoaka ny fisorasorantsika dia firaisana amin'ny rano tompontsika ny rano fanekena izay alatsaka ny rehetra ho famelan-keloka tompo tsy mendrika tokoa izahay anantsona ho zanakao tsy mendrika nidirana ambany tafitranonay tsy mendrika akory ny tsimpona ny sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao kanefa ho ianao izay manatinaty tsy mbola aviko ko indray tsy manatinanao Jesosy io ampanetry ny tena ampitiavana mangataka aminao indrindra avelao mba handray ny tena sy ny ranao ary atao votafaray amin'ny fiainao masina eo mpandraisana izao sakramenta izay natolotra ao anay izao misaotra tompo misaotra Jesosy alleluia amen. Eo am-pizarana ny kapoaka sy ny mofo mahazo toerantsika dia areto amin'izay ny jiro ao anatintsika mba ahafahantsika mizara koa zany fitiavan'i Jesosy zany mahazo toerantsika manasa ny atokopira areto ny jiro. Aku anau tawanatnya simpitu niteminau nanawe aretu nitiru ashavau nyashimbe aretu ita shai maturio kifu
adala amin'izao tontolo izao no novidiko ampamenatra ny endry ary ny malemy izao tontolo izao ampamenatra. Nanangananao ivo ka upandresi kurambola umenao zumbunandro atsany dentiko anao ny asanao wane isany rambola uvantana fakaiasa iazakazaka januni lasa tao anaty Azipito ny teninao nanawe areto ny tsiro asavao ny aizimbe areto ita say matory akifo tanterao deu vita afafazonivo tao anaty Azipito ny teninao nanawe areto ny tsiro asavao ny aizimbe areto ita say matory akifo tanterao deu vita afafazonivo. Misaotra Jesosy, misaotra anao mbola nifidy anay anatanteraka ny asanao andeha tokoa zahay vonona izahay ho iraka hitety zao tontolo izao hitoro ny filazantsaranao. Misaotra Jesosy. Jesosy io veriny eo aminao reto zanakadala raisay Jesosy io vonony izay ny andray ny tananao raiko malalo ao aminao ihany no misy ny fiainana ao aminao no misy ny fiadanana sy ny fitsarana ampahirezo ny mpanomponao tsiraray avy atanjao ny lohalika malemy sy ny tanana amiraviravy ary ho tsapanay tsiraray avy fa ianao ny vonona hitoetra ty anatinay anadio sy anangananay tsiraray avy. Asandrato eo amin'ny tompony fotsika hitsangantsika. Hoy Jesosy Kristy tompontsika raisy ho ano ity ny tenako sao natao fahatsiarovana ahy naovinanao vina no mihinana ianareo isaory ao am-potsika ny tompo.
makasitraka Jesosy ny amin'ny tenanao. Ary ataovy tsarovana mandraka riva fa ny dia kapoka taminao ny efa nahasitranana anay. Dia ataovy mino zany izay Jesosy fa efa vitanao ny fanasitranana. Izay kosa indray ny fanasitranana avy aminao. Aleluia. Amen. Hoy Jesosy, sotrandreo ty efa ty norako ny rano fanekena izay alatsaka ao rehetra ho famelan-keloka isaoram-potsika Jesosy. Regny mba fananasarannay no fa sitraka tokonrotsaka ny ra dia ny rano zandrak'Ontsisklema. Sitraka ho ny hanome ny tenanao fanatitra nateran'Andria mandeha-monja ka nanokatra ny lalana mankamin'Andriamanitra ray dia ilay toerana masina indrindra misy ny fonenan'Andriamanitra ratra izay. Izany no ifalianay, izany no iravonay, izany no ankalazainy anao Andriamanitra rainay ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay, ao amin'ny firaisana fanahy masina, ary dia azonay koa ankehitriny mioby anao ary manoroka ny tongotra masina ary ny mpanjaka azy tompony tompo, Andriamanitra rehetra tokoa, ary dia mame voninahitra anao izay noho izany, mankalaza anao sy mitsaoka anao, ary dia mametraka am-pialatanao Jesosy ny fiainany amanontolo mba voninahitrao, mba ho taratry ny fanjakanao ny fiainany amanontolo amin'ny lafim-piaina rehetra Jesosy, ary dia ho marina tokoa fa Kristy kely mandehandeha eny amin'ny toerana misy anay izay, nantokantrano, na ny tanàna, na any ampiasana, ny ampianarana, nandalam-be, na izy anay Jesosy, dia ho fantatry ny olona fa misy fahazavana dia ny fahazavana lanitra ny eo aminay, ka tonga azy hideranao Andriamanitra tomponay. Izany no ifalianay, izany iravonay, anomezana ny voninahitra anao. Misaotra Jesosy manalo, misaotra Tompo. Alleluia, amen. Petraka sy atovika. Dia manatona ireo ankizy izay sy nandray ny fanasan'ny Tompo. Ay mbola tsangana pira. Tsaroa fa Jesosy Kristy Tompo no momba antsika, ary efa nomeny antsika ny tenany sy ny rany, aza manaitsony fa Jesosy nefa momba antsika. Tompo momba anao. Ianao lay hoe tsy manampy ahy amin'izao fiainan'izao, matsoky dia aza manay fa ny Tompo mombana. Ianao lay hoe fitiavana, tonga hoanao mifamonjena, ilay tena avana, ny famonjena fa ny famonjeny Kristy manome anao, manome manasitrana bifo maratra
kuramande miampita liuni siana fujana wishane a jamais rikerikitsuni fani tumpumu bana ashatau nawe ashatau beirerianau ramanarianau ramanarianau nyavana diulumbelunan diulumbelunan lumada fani tumpumu bana ni famutena fani famuteni Kristi manume anau manume fianau bava manasichana bifu narachaniadi fianana teti aza manariavako fa ilay tompotompo sy mpanjaka mpanjaka no nampahery antsika tamin'ity takariva ty ary tsaro fa ho tanteraka amintsika ilay teniny hoe manoatra noho ny mpandresy ianareo amin'ny alalan'ilay tianareo ary aokontsika ho mpiain'ny pakatoa fa tsy ho mpiain'ny mpanadino ho tanolonaka ny fotsika tsiraray avy na nindrin'ny tenin'Andriamanitra ary ny amboaran-kiram-piderana izay natolotra reto atoko-pira ireto dia namelombelona ny foa amampana antsika ahafahantsika indray miatrika ny herinandro vaovao misokatra amin'ity andro anio ity. Alohan'ny isarahantsika eto amin'izao kianja masina izao dia andeha aloha enotsika ny hafatra omeny tompo atsika. Hoy Jesosy Kristy tompo, ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Amen. Aoka hitsangana asika hivavaka. Tompo misaotra sy mankasitraka anao izay noho ny zavatra rehetra notanterahinao tamin'ity andro ity. Ianao niasy ny mpanampanao tsirairay avy hanolotra izay irin'ny fo niaraka ny sitrakao. Hitantana sy vimbina mandritra azy herinandro misokatra izao. Ny-tanam-pitiavanao Jesosy fombanay. Ka nina tanterana dia aoka voninahitra avokoa izany. Dia anao ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, nihaja amboninahitra anoatra amin'ny taloko mandrakizay. Fa mine kosa nitsodrano avy aminao Tompo. Mitahana rano Tompo ka mero anareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo Tompo te miendra fo aminareo. Manandratra ny tavany aminareo Tompo manome anao ny fiadanany mandeha fiadanany Tompontsika. Tsy miova Jesosy, omaly sy ny ro mandrakizay. Amen. Tsarovy ry havako fa ny fiainantsika tsiraray avy dia tsy miankina amin'ny olona fa miankina amin'iza? Miankina amin'Andriamanitra, miankina amin'ny Jesosy. Ary rehefa Jesosy no miteny hoe eny dia eny, ka noho izany aiza meno ny amin'ny ankaviana no ankavanana fa Jesosy Kristy Tompo ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy an-tany no enoy. Fa rehefa miteny izy hoe yes dia yes hatramin'ny farany. Say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried about the thing,
'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no faith 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. No, Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. To you, yes, it all belongs to you. I worship now. Belongs to you. Yes, it all belongs to you. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. It all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Wait a minute. Bring it back. Wait a minute. Bring it back. Wait a minute. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus, nobody can say no. Nobody can say no. He's with me. Nobody can say no. You know, he's with me. 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 Amen. Natehaka ho an'i Jesosy sika ho voninany rery ihany. Alléluia. Ngataka amin'ny président ny saotra tsy atovoka. Voalohany indrindra dia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tanteraka soamatsara ny vokatry ny chorale Antsanjona androany noho ny fitahian'Andriamanitra dia tanteraka soamatsara zany. Tsy ho lava resaka, tsy haiko koa nefa tsy saotra anareo rehetrarehetra tonga nanotrona teto. Faly dia faly ny fonay nahita anareo misaotra be da be ao ny avy lavitra, ao ny teto atoerana. Lahady hariva fialan-tsasatra any an-trano tsy nanaiky nareo fa tonga taty. Mamelana nareo raha mba ohatra hoe anondro olona anankiray fotsiny azafady, satria tohana dia tohana be mifoko anniversaire ny androany dia nisy invité izy tao an-trano dia navelany anefa ny invité fa nakaty amin'ilay fety izy sotra be any be da be any madame Fanja sy monsieur Dany tena mahafinaritra ny fiarahana. Dia sotra be da be koa ny atokopira rehetrarehetra fa tsy nikelaina izy ireo ny anatrira dia niezaka mafy. Tsy misy zavatra tomombana, mbola zaza vao mianatra mandady zahay
fa manaraka izay a vokatra amin'ny herintaona ezaka ny anao tsaratsara kokoa noho izany ary mino sy manantena izay fa nareo lefa tonga teto androany dia mbola ho avy amin'ny herintaona ary mety hitondra olona hafa koa miaraka aminareo dia izay ny teny ambaranay a fa dia misaotra be tabe ny rehetrarehetra makasitraka tompoko mahazo toerantsika dia mangataka ny monsieur Danis madame Fanja mba hirosy ety aloha hitondra mavaka azytsika satria anniversaire ny androany manasa nareo tompoko hiroso ety aloha vavaka sy tompoko saotra tompony amin'ny reto mpanomponao izay avy lavitra tratra izao tsy nieritaona teran'izao monsieur Denis madame Fanja anefa dia nafoy fotoana nafoy koa ireo olona izay mety niaraka tamin'izany ora sy fotoana izany tamin'ity andro ity ka dia niazakazaka tonga teto dia eo azany tsy fisiany solika izany tompo dia fitiavana lehibe tokoa ka dia hosetrin'izany dia anao tompo nitahy azy ireo ary anome ny fahasoavana eram-po eram-panahy ho azy ireo koa tsy ny andon'ny tany sy ny tsirony ny andon'ny lanitra sy ny tsirony tany ihany fa mitahy anao ny tompo dia miaro anao mampamirapiratra ny tavany amin'ny tompo dia mindra fo aminao manandratra ny tavany amin'ny tompo manome ny fiadanany mandehana amin'ny fiadanany tompontsika tsy miova Jesosy ho maly sy ireo mandrakizay alleluia amen saotra tompoko mankasitrika ireo mponom-panahy amin'ireo tompo saotra tompoko mankasitrika tompontsika rehetra Andriamanitra ny voninahitra tahiny tompo daholo tompoko dia bonne semaine daholo isika rehetra mangataka tsetsika kely fotsiny aloha fa misy fandamiana kely mikasika an'ireo atao hoe sakafo izay nomanina zany hoentsika mody saotra tompoko ny vokatra izay nataony Tokopira dia nisy ireo mpikambana izay nivarotra tamintsika ny Tapakila dia reny mpikambana ireny no ataontsika avy hatrany amin'ny fandraisantsika izany opération dîner izany